isika nira fanetanana ny azakazaka masina. Zay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso no masina ho aminareo ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Tafavory eto an-tranon'Andriamanitra isika riavana amin'izao fotoan-dehibe eo amin'ny fiainan'ny fiangonana izao dia ny nanomezan'Andriamanitra ny fanahy masina ho amin'ny fiangonana. Nde isaotra sy idera ankalaza azy isika araka izany. Ny salamo fahafito amby efapolo, ny andininy fahaenina hatramin'ny fahasivy sy ny hira fahaefatra amby sivifolo amby zato, zany no iombonantsika hiderantsika ny tombo. Salamo fahafito amby efapolo, ny andininy fahaenina hatramin'ny fahasivy. Amin'ny anaran'ny tompo. Makalazana Andriamanitra eny makalazana. Makalazana mpansakatsika eny makalazana. Fampazaka amin'ny tany rehetra Andriamanitra, mahaiza makalaza tsara ianareo. Andriamanitra manjaka ny firene samihafa, Andriamanitra mipetraka eo ambony ny seza-fianarana masina. Mipanapaka ny firene samihafa miangona olon'Andriamanitra Abrahama. Fa an'Andriamanitra ny ampinga ny tany avo indrindra izy. Amen. Efatra amby sivifolo amby zato io hira iraitsika. Yeah.
Ivavaka isika ry havana. Amin'izao fotoan-dehibe eo amin'ny fiainan'ny fiangonana izao Andriamanitra dia ndreto ny fiangonanao, ndreto izay mpanomponao, miombona eto amin'ny toerana masina ity, ary tsy izay reto ihany fa any amin'ny toerana maro samihafa any. Mahatsiaro ny fitiavanao Andriamanitra anay izahay, dia nanomezanao ny fiangonana ny fanahy masina, ho mpitaridalana azy, ho mpananatra azy, ho mpanolotsaina azy. Mahatsiaro zany zay, kristianina rehetra manerana izao tontolo izao, amin'ity andro lehibe ity, dia ny andro Pentekoty izany. Zany indrindra Andriamanitra no imbonana eto, mideranao, misaotranao, manome voninahitra anao zay, noho ny amin'izany fitiavanao ny fiangonana izany. Ko raha miombona eto izay vahoakanao Andriamanitra, sy any amin'ny toerana maro samihafa any, dia manatrefy eno ianao, aoka mba ho ankasitrahanao, zao fimbonam-bavaka tanterahanay fiangonanao zao. Meteza hanatrika anay, meteza hitaridalana anay, amin'ny alalan'ny fananao masina, mba ho tsara sy homendrika tahaka ny fahatsaranao Andriamanitra, zao fimbonam-bavaka tanterahanay zao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, no anaovanay ny vavaka. Amen. Raha miombona eto amin'izao tranon'Andriamanitra izao tsika ry havana, dia manana ny sitrapony izay tiany hiainantsika ny Tompo, koa manasanao mba hiaino tsara izao sitrapon'Andriamanitra omeny anao izao. Hoy ny Tompo: ary noho izany dia mampatsiaro anao mba hamelomanao ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra izay ao anatinao tamin'ny fametrahako ny tanako. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonona tena. Amen. Sabaka ny filavana, izay mandeha amin'ny Jehova, sabaka izay filavana tena maromelony, Amen. Mira faharoa amby valopolo amby zato no iraitsika ny andiny voalohany sy faharoa ary ny fahatelo. Manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany ry havana, dia mahatsapa isika fa tsy natanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Matetika dia adinontsika ny asan'ny fanahy masina ao anatintsika, fa mandeha araka ny sitrapontsika isika. Ny mety atao ry havana, ndeha hifona eo anatrehan'Andriamanitra isika, ko aoka isika iombona amin'izao vavaka fifonana izao. Ivavaka isika ry havana. Misaotranao indrindra izay Andriamanitra, fa efa sitraka ho tokoa ny nanome ny fananao masina ho aty anatinay, ho amin'ny fiangonanao, ho amin'ny sambatan'olona. Ary tokony tsy ho adinonay izany, fa eo indrindra Andriamanitra manoloana ny sitraponao teo, no ahatserovanay fa tsy tanteraka izany sitraponao izany. Matetika dia adinonay na tsy henonay mihitsy azy ny feon'ny fanahy masina izay te hitaridalana anay anaraka ny sitraponao Andriamanitra. Adinonay izany, tsy henonay izany, lavonay izany, ary zany indrindra ny mahatonga anay ho tafalatsaka amin'ireo toetra ratsy isan-karazany izay tsy araka ny sitraponao, tsy ankasitrahanao Andriamanitra, na ny fialonany zany, na ny fifanaratsiany zany,
na ny fifaminganana zany, na izay tafalatsaka ao anatin'ny fakapana maro samihafa izany, matoa zay mahavita izany, matoa zay miaina am'zany, de noho ny tsy fianonay ny fananao masina zay teritary-dalana anay. Ary de zany Andriamanitro no atserovanay fa diso teo anatrehanao Andriamanitra zay, ka manatanteraka izao vavaka fifonanay izao. Mamindrafo aminay Andriamanitro, mamela ny elokay, ary diovy zay mba ho afapahotana dia dio. Tompandriamanitra eo, matoky zay fa nony amin'ny rany Jesosy Kristy Tompo, zay latsaka teo amin'ny hazo fijaliana, ho fanadiovana amin'ny fahotan'ny olombelona rehetra, no ny aminy de manantena izay fa ho avelanao ny elokay. Ary de ho avaozonao Andriamanitra indray zahay, ho isan'ny zanaka ankasitrahanao, noho ny amin'ny fanavaozany fananao masina anay. Ary matoky any koa zay, fa am'izao sisa izao, de tsy amerina ny fahotanay intsony, fa ande araka ny fitarian'ny fananao masina izay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, nanaovanay ny vavaka. Amen. Toizantsika riavana ny fivonatsika amin'ny rehefa efatra amin'ny fitopolo amin'izao. Ny andiny voalohany sy faharoa. Ravana malala ho anao izay nifona sy nibebaka teo anatrehan'Andriamanitra, ny Andriamanitsika dia Andriamanitra tsy mba mpanontolo fo, koa manasanao hitsangana andray ny teny famelan-keloka izay omeny Tompo anao. Hoy ny Tompo aminao, ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary esoriko amin'ny nofonareo ny fovato, ka omeko fo nofo ianareo, ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo, ka atonga anareo andeha araka ny lalako sy hitandrana ny fitsipiko ka anaraka azy. Ary ho rainareo ary anareo ho zanako lahy sy ho zanako vavy ho Jehovah tsy toa. Fa ao amin'ny Kristy Jesoa ny lalàn'ny fanahinaina no nahafaka antsika tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana. Mandihana ary am'izao sisa zao dia aza manota intsony. Ko anao izay nibebaka marina sy nifona teo anatrehany, voavela ny elokao noho ny amin'ny rany Jesosy Kristy Tompontsika. Aleluia, miderany Tompo. Amen. Sambatra niona izay voaverany sy voasarana fahotany, sambatra niona izay tsy saintsy voaeka ary tsy misy filaka amin'ny fanahiny. Amen. Mira vavana amin'ny fitopolo amby zato no iombonatsika ho fideratsika amin'ny Tompo ny famelan-keloka nomeny antsika. Nikinaia
Ny olona izay voavela eto ka ry havana dia samanambara ny finoany ampabe maso. Ko andeha ambaratsika eo mpitsanganana izao ny fanekam-pinoana apostolika izay imbonantsika ampino kristianina rehetra manerana izao tontolo izao manao hoe afaka mipetraka isika rehetra. Tonga amin'ny fotoana izay enona ny raharahany fiangonana isika zao ry havana dia manasa ny tompon'andraikitra anambara amintsika izany raharahan'ny fiangonana izany. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'Jesosy Kristy Tompo, fa izay tarihany fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Romana 8:7-8. Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'ny Jesosy ry havana nomeny Jesosy zao Pentekosta 20 sy roarivo zao isika eto amin'ny fanatanterahana zao fampavahana eto amin'ny Tsikema ilamivato misionera izao. Misaotra sady miarahaba manokantsika ny ray aman-dreny filohan'ny Tsikema izay hanatanteraka ny totely amin'izao fampavahana zao ary miarahaba amin'ny kirompireky fobe sy ny fanatanteraka rehetra izay miara-tonga manatotosa zao fampavahana zao. Miarahaba manokana mitantana mivady sy ny mbola fiangonana eto amin'ny ranovato misionera isika ary miarahaba nanampiakorana sy olona rehetra ny sampana sy sampanasa mpandray filabatisa ny katekomena ianao mpianatra amin'ny sekoly Tsikema eto amin'izao toerana izao ary dia nitombo Jesosy aminareo amin'ny fikarakarana sy ny fanaovantsika zao fampavahana zao. Toy izao ry havana ny raharaham-piangonana tsara fantsika ao anivon'ny Tsikema. Ny 17 ka hatramin'ny 1 Mey ho amin'izao dia ny fivorian'ny homoneria Tsikema tanterana eny ivatona kristolojika ivato izany toeram-panomanana mpitandrina. Ny 1 Mey ho amin'izao dia fahakalazan'Andriamanitra ny jobily faharoa taona ny trano printy Tsikema. Samy hanao rahitra isika ho fanohanana sy fidianana ny fitaovana izay atao tsangambato ao anatin'ny fahakalazan'Andriamanitra ny jobily faharoa taona ny trano printy Tsikema izany. Ny fiaolambe ny hanabe eo amin'ny sekoly Tsikema dia ny 10 Aogositra tanterana any Morondava izany. Ary ny 7 ka hatramin'ny 9 Aogositra dia fiaolambe ny Dorcas tanterana any Fianarantsoa. 12 ka hatramin'ny 14 Aogositra dia fiaolambe ny sampana mpanazava stily tanterana any Ambatondrazaka. Ny fifampifanany mpitandrina dia ny 12 ka hatramin'ny 20 Aogositra efa manana fitoerana avokoa ireo sondaparitany eo anivonsany Tsikema. Ny 19 ka hatramin'ny 30 Aogositra dia fiaolambe sampany tora kristianina any Nosbe Elville Mantaterano izany. Ny 19 ka hatramin'ny 20 Aogositra dia fiaolambe sampana fivoriana laika tanterana any Antsirabe izany fotoana izany. Ny fampavahana ry havana dia rakitra tokana no tanterahantsika. Teo an'Andriamanitra ny voninahitra toy izay no raharahan'ny fiainantsika. Amen.
Mivavaka isika. Misaotra anao zay Andriamanitra raha nomenao zay dia mahafaka manatanteraka izao rakitra izao. Natolotra izany ho fandraisana anjara amin'ny asanao Andriamanitra izay tanterahany fiangonana, ho fantarana ny ampaindain'ny filazana tsaranao eto amin'ity nosondrazana ity. Azanja teo moa no antoka isin'ny fiangonana. Misaotra raha afaka manatanteraka izany. Raiso ankasitrao izany ny tompo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mipetraka isika rehetra. Tonga amin'ny fotoana izay ianona ny tenin'Andriamanitra isika zao ry havana, ny hira fa 700 no iraintsika ao anatin'izany angatahana ny sekolelahy, ny ankizy sy ny tanora rehetra, ny mpampianatra sekolelahy hitsangana hira izany hira fa 700 zany isika ny andiny voalohany ihany. Dia ao anatin'izany koa ny hitsangana ny tokony tsara anatanteraka ny fampianarana. 700 andeha ny voalohany. Ny sampana sekolelahady dia faly miarapantsika ka manolotra ny tenin'Andriamanitra ao anatin'izao fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora izao. Dia iombina mivavaka isika. Raha eo dia rainay ianao fa tsy avelanao diso anjara amin'ny teninao ny ankizy sy ny tanora. Ny fananao masina izay fanomenao anay ane anazava ny teny izay ho vakiana sy ho toriana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Asan'ny apôstôly toko voalohany ny andinin'ny fahavalo tapany voalohany no iarahantsika mamaky. Asan'ny apôstôly toko voalohany ny andinin'ny fahavalo tapany voalohany. Vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Fahazo hery ianareo amin'ilay samy fanahy masina aminareo. Amen. Reto misy sary roa ary mino hoe vao aseho antsika dia fantatsika ny heviny. Ty sary voalohany ty dia sarin'olona malahelo mitomany.
dia tahaka ny mpianatra Jesosy rehefa tsy teo amin'ntsony Jesosy nombona tamin'ny azo fijaliana dia maty nalevina. Fa rehefa nitsodrano an'ireo mpianatra kosa izy ary nakano any an-danitra dia faly ny mpianatra. Fa tamin'ny andron'ny Pentekosta kosa rehefa nomena ny fanamasina dia tanteraka indrindra ny fifaliana satria afaka nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana izy ireo. Dia tahaka an'izany koa isika rehefa tsy mbola tafahoana tamin'ny tompo dia tsy nanana fifaliana tanteraka tahaka ito sary ito. Fa rehefa tonga zanak'Andriamanitra kosa isika dia manana fifaliana lalina no ny herin'ny fanamasina izay ao anatintsika. Satria hoy ny soratra masina hoe raha misy tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy. Ny fanamasina rehefa tonga ao amin'ny olona iray dia tsy maintsy mitondra fanavaozana. Dia ity tantara n'ity tanora anankiray ity atao hoe Manoa no ndehany hoe notsika. Rehefa tafahoana tamin'ny tompo izy dia nisy fanavaozany fanamasina teo aminy. Voalohany indrindra dia resy lahatra izy ny amin'ny fahotany ary ny ala tamin'izany. Izy teo aloha izay zatra mpandainga mpiteny ratsy. Tsy mampaninana azy koa no hoe manao izay zavatra tsy marina azahoany izay tiany izay tombotsoany. Fa rehefa tafahoana tamin'i Jesosy izy dia tanteraka teo aminy teny tompo hoe rehefa tonga ny fanamasina dia ampiaiky izao tontolo izao ny fahotany. Dia niaiky ny fahotany izy nibebaka ny ala tamin'izany ary dia tsy tiany intsony izany hoe mandainga izany. Tsy tiany intsony ny manao izay tsy mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa nanaiky ho tarihany fanamasina izy satria ny tanjony dia hoe nitovy endrika amin'ny Kristy. Fa i Manoa ihany koa anisan'ny fanavaozan'ny fanamasina izay nataon'ny tompo teo aminy dia lasa nanana fihedanana tao anaty izy. Tsy hoe tonga dia lamina be daholo ny fiainany, tsy nisy olana intsony. Fa ilay Andriamanitra fanamasina tao anatiny mihitsy no nahatonga azy nanana fihedanana. Dia tahaka ny hoe tahaka ny misy rindrina manodidina azy dia anivelany ihany ny olana, fa izy kosa manana ilay fitsarana ao anaty ao. Satria ny fony ny heviny mihitsy no narovany ilay fiadanan'Andriamanitra ao Kristy Jesosy. Dia nanaiky izy ho tarihany fanamasina ho velon'ny fanahy. Tianao ve ny tahaka ny Manoa anaiky ala amin'ny fahotana ho avaozin'ny fanamasina ary anana fihedanana? Anio ny tompo miantso anao. Raha tianao dia te hiditra ao anatinao izy, te hitondra fanavaozana anafaka amin'izay mbola mety mangejanao. Dia atolory azy ny fonao fa izay no tiany tompo. Isika trano fanahy miaraka idera ny tompo miaraka hijoro vavolombelona mandra-pahatonga ny any amin'ny rahany lanitra. Andeha iombina mivavaka isika. Tompo, misaotra ny amin'ny asa-pamonjena izay vitanao anay. Dia ny fananao masina ny hiasa ao amin'ny ankizy sy ny tanora anavao, anome fiadanana mba hanananay ny fiainana mandrakizay. Dia meteza kosa ameno anay mandrakariva amin'ny alalan'ny fananao masina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Saotra ny sampana sekoly alatsika ry havana nampatsiahtsika ny amin'ny hiainantsika ny asa-pamonjena efa nataon'i Jesosy antsika hananatsika fifaliana. Ny hira fahafito amin'ny fitopolo amby zato ny andiny voalohany sy faharoa zao ny iratsika ry havana. Aorinan'izay dia hitsangana ireo mpanompon'Andriamanitra hivavaka sy hamaky ny soratra masina. Fito amin'ny fitopolo amby zato andiny voalohany sy faharoa. Amen.
Fiarivavaka isika. Hovakina mifanesy aminay tompo ny teninao izay voarakitra anatin'ny perikopa amin'ity andro pentekosta ity. Fanelon'ny tongotra sy fahazavany lalanay tokoa tompo ny teninao. Ao ny fanainao masina izay fa miasa ty anatinay no hiasa trany mba handrenesanay izany teninao izany. Ambara sy hotoriana aminay ihany koa izany teninao izany. Ny fanainao masina izay fa nilatsaka tamin'ny andro pentekosta izay nakaendrika lelafo nao ka andorony tsy mety rehetra eo amin'ny fiainanay, hitsilo ny fiainanay mba hizotra ho amin'ny fiainana mandrakizay ary hanafana trany ny asa fanomponay eo anatrehanao Jesosy Kristy. Ko mitenena aminay anao tompo, vavoninkenanao izay mpanomponao. Amen. Hamaky ny soratra masina isika ry havana. Ezekela 9:30, raisina eo amin'ny 9:20 ka hatsahatra eo amin'ny 9:30. Ezekela 9:30, 9:20 ka hatramin'ny 30. Amin'ny anaran'i Jesosy. Koa ataovy amin'ny taranak'Israely hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo. Tsy noho ny aminareo no hanaovako izany taranak'Israely, fa noho ny anarako masina izay lotonareo tany amin'ny jentilisa izay nalehanareo. Ary ho amasiniko ny anarako lehibe izay efa nolotonareo tany amin'ny jentilisa, ka dia ho fantany fa izao ny Jehovah, ho Jehovah Tompo, rehefa miseho masina eo masony aho amin'ny ataoko aminareo. Fa halaiko avy any amin'ny jentilisa ianareo, ary angoniko avy any amin'ny tany rehetra, ka hoentiko ho any amin'ny taninareo. Dia ho fafazako rano madio ianareo ka adio, ny mba ho afaka amin'ny fanotonareo rehetra sy ny samponareo rehetra no hanadiovako anareo. Ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo. Ary esoriko amin'ny nofinareo ny fo vato, ka omeko fo nofy ianareo. Ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo, ka hatonga anareo andeha araka ny lalako sy hitandrina fitsipiko ka hanaraka azy. Ary onina any amin'ny tany izay nomeko ny razanareo ianareo, ka holoko ianareo, ary izao Andriamanitrareo. Ary hovonjeko ho afaka amin'ny fanotonareo rehetra ianareo, ary antsoko sy ataoko vokatra ny vary, ary tsy hanaterako mosary intsony ianareo, ary ataoko vokatra koa ny voankazo sy ny vokatry ny sa, mba tsy voalatsa ny jentilisa any mosary intsony ianareo. Ho tohizantsika ny vaky teny, izany dia hitantsika ao amin'ny fanekena vaovao. Fanekena vaovao, filazantsara araka ny Jaona. Fanekena vaovao, filazantsara araka ny Jaona, 20, raisina amin'ny 9:20 ary atsahatra amin'ny 9:13. Filazantsara araka ny Jaona, 20, raisina amin'ny 9:20 ary atsahatra amin'ny 13. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary indray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo tahaka nandrahandray ahy no andrahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy, dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina, na elokiza no avelanareo, dia voavela izany. Ary na aniza kosa no tsy avelanareo, dia tsy voavela izany. Amen. Hofaranantsika ny famakina ny soratra masina araka izay voalahatra ao amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly 2 andininy voalohany ka hatramin'ny 4. Asan'ny apôstôly 2 andininy voalohany ka hatramin'ny 4. Hovakina amin'ny anaran'ny Tompo. Ary noho ny tonga ny andro pentekosta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra. Ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofofo ka nanenika ilay trano ny angonany. Ary nisy lehilahy maro mitarehina afo niseho taminy
izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany, ary samy fen'ny fanahy masina izy rehetra, ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenenany fanahy masina azy. Amen. Ray masino manamasinana ny fahamarinana, nitenina ny fahamarinana. Amen. Dia hiara mitsangana isika rehetra ry havana hanao ny hira fa 770 ny andininy voalohany sy fahatelo, dia iaino ny afatra izay ampitondrain'Andriamanitra ny Ray aman-dreny filohan'ny Efzekema isika afatra amin'izao andro Pentekoty izao. 770 andininy voalohany sy fahatelo. Ry malarehetra ny tompo ampitona amintsika treny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy am'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Amen. Miarabantsika rehetra ry havana mahatratra ny andro Pentekosta 9/20. Ny andro Pentekosta izay atsiarovana ny nanomezan'ny tompo ny fanahy masina, ary nefa ihany koa ny andro Pentekosta atsiarovana ny fahaterahan'ny fiangonana manerana zao tontolo zao. Ary zany toejavatra anankiroa zany no iainantsika isaky ny andro Pentekosta tahaka izao. Ny ten'Andriamanitra izay torina amintsika ry havana dia ny Jaona 2:20, ny 9:20 hatramin'ny 7:20. Jaona 2:20, ny 9:20 hatramin'ny 7:20. Ary hoy indray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo, tahaka nanarahany ray ihany ho anarahako anareo kosa. Ary rehefa nilazany Jesosy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina. Na elikiza no avelanareo dia voavely zany, ary na aniza kosa ny tsy avelanareo dia tsy voavela izany. Amin'ity Jaona 2:20 ry havana ny teny izay hanombohan'i Jesosy ny teniny eto tafahoana amin'ny mpianatra dia ny hoe fiadanana ho anareo. Indreny ho jerentsika inona reny toejavatra nisy talohan'izany tantara izany. Ny mpianatra ry havana dia nahita ny nanaovan'ny Jiosy ny Romanina ny Jesosy Kristy, nahita ny nanaovany azy ny fampijaliany azy, novonoany mihitsy ary maty ambony azy fijaliana, maty tamin'ny fahafambaraka ohatran'ireny jiolahy zay azo tratra ambody omby reny. Ary zany sary zany le lazaintsika malagasy hoe resy andriany ombany. Ity le andriana zay narahana dia resy. Ohatrany hoe mora ihany le resy amin'ny fifidianana. Hoe tsy lany rajao fa 1:20. Mora ihany zany, fa ity tena hoe le Andriamanitra nieritreretinao mihitsy no resy tao anatiny zany toejavatra zany. Le nantenainao tena hatafavoaka ny firenena resy. Hitanao maso teo mihitsy. Dia nanjaka ny tahotra, nilefa tsy sanso vahoaka intsony dia nikatotrano reo apôstôly reo. Ary misaintsaina n'izany zavatra zany ny amin'ny hoe inona reny mety azo azy rehetra reo raha tratra fantatra
ao anatin'izany tsarotsika nazo any apôstôly paoly rehefa mbana apôstôly petera rehefa nanaraka moramora nylay fampijaliana ny jesosy vehivavy kely iny no nyteny tamin'ny tiako mba namany tsy namany aho lasa izy nylefa ary rehefa nanomboka tany no nylefa marika dia nyteny iny lefa daholo ny rehetrarehetra nisy raha nitsoka nitanjaka le mitanjaka amin'ny jiosy moa zany tsy le mitanjaka amintsika fa manao akanjo anatiny zay mitanjaka izay dia reny rehetrarehetra zeny mieritreritra nyreny zany ny toejavatra nisy ary zay no mahatonga an jesosy teny hoe fiadanana ho anao jesosy zany riavana rehefa nitsangana velona satria zay io sary io nitsangana velona izy tsy tonga i jesosy velona io anafoana ry atao hoe danger ireo zavatra mahazo ny olona rehetrarehetra zay mahazo any koa ny apôstôly fa tsy zany na maika azy tsy le ho foanako am'izay velona am'izay a fa dia ana am'izay nareo zay nampahory a sy ny sisa sy ny sisa ary zany mihitsy anie ny tenin'ny apôstôly le hoe am'izao va no ampodinao ndray ny fanjakany Israely zany hoe foano am'izay ny fanandevozan'ny romanina ajanony any am'izay ifampahoriana mahazo anay io avereno re fa ianao le misy ao anatin'izay tsy tonga tamin'izay sary zay izy tsy zay ny naseho fa ny teniny fiadanana ho anao dia ina le fiadanana hoery miasa hijoroana vavolombelona fiadanana hoery mamela heloka ary ho jerentsika zay rehefa horianao ary fiadanana hoery mitoryndray ny fanantenana zany hoe le anovany ao anaty mihitsy azo amboarina mantsy aty ivelany zany karazana fiadanana zany fa ninninona tsy filaminana ninninona tebiteby ninninona tahotra mahazo ny fiadanan'i Jesosy Kristy no hampiatra amintsika hiatrika an'izany ary anentana atsika afahantsika miatrika an'ireny toejavatra rehetrarehetra ireny jesosy ry havana raha namorona ny fiangonana zany tsy hoe foana ny dolidoly am'izay zay rehetra mampahory tsy zany fa hoy izy hoe afaka isedra nyreny rehetrarehetra ireny isika indro zao momba anareo mandrakariva ambaraka tonga ny fahatapela rehefa malala mitombo azony programme politika atao manafoana ny danger rehetra ety ivelany dia ndao foanana fampahoriana ekonomika fampahoriana politika fampahoriana sosialy fampahoriana any amin'ny fanabeazany fampahoriana any amin'ny fifankatiavana sy ny fiarahamonina ndao foanana dolidoly zany fa tsy mampahery mihoatra no ny fanavozana anaty zany ary zany le fanavozana le tazay ny soratra masina le miva amin'ny fanavozana ny tsy le fanavozana le tontolo amboariny eto ilainy fa mbola mihoatra izany ina le lazay filipiana fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra noho ny fahalalana rehetra ary zany no nyrasana amintsika riavana azo amboarina dolidoly zany andao anao révolution zany andao anao refondation zany zao no lazay ny mpandinika anankiray la révolution transforme tout sauf le cœur humain azo no amboarina dolidoly zany rehetrarehetra fa niara-tsy mpanahan'ny olona petraka eo ihany mahay mampanantena programma mahafinaritra dolidoly ny olombelona rehetrarehetra ary tsy nisy programma ratsy zany teto ambonin'ny tany fa inona ny ova tao anatin'ny fon'ny olona raha tsy fon'ny olona mihitsy raha tsy io mihitsy le mipetraka ao anatin'ny olona zany fiadanana zany sarotro zany ary zay ny mazava-dehibe amin'izany pentekosta izao itenenany jesosy amintsika ndray hoe fiadanana ho anao fa orianan'izay izy dia miteny amin'ny 2:20 ary rehefa nanisy zany ary rehefa nilaza zany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy raiso ny fanahy masina raiso ny fanahy masina nanisy fofinaina rehefa miteny zany eny nanisy fofinaina zany tsika riavana dia mahatsiary le any amin'ny Genesis 2:7 le hoe nivolavolain'Andriamanitra ny olombelona niainga avy amin'ny vovotany dia avy eo nasiny fofinaina ary io fahariana olona vaovao mihitsy no ao anatin'izay tena olom-baovao mihitsy ireo apôstôly reo manomboka eo miala le tahotra miala le tebiteby miala lay zavatra rehetrarehetra nampahory azy le tsy filaminana samihafa miala daholo reny fa olona vaovao manana an'le fanahy masina manana an'le fiadanana olona vaovao no ariana vaovao tena olom-baovao mihitsy raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy tsy miteny sy mihetsika amin'ny herim-batana sy ny herin-tsaina intsonysika raha izany mantsy dia olombelona tsotra fotsiny ihany fa le fiadanan'Andriamanitra zay nomeny Jesosy atsika dia manetsika atsika ary io efa nolazaina tany amin'ny mpaminany tany le hoe tsy amikery na mifatanjahana fa mifanahako o Jehova hitory ny famelan-kely tsika riavana
ary zay nanarahany tompo na elokizany elokiza velanareo dia voavely zany itory ny famelan-keloka tsika iverena ny fihavanana indray nareo ve tsy mahita be fa sarotra nisy zao ny miaina ny fihavanana le mpiaramonina io ohatra ny voamiresaka ohatra ny mpansavy reny zay mandeha rehetrarehetra eo ohatra ny mpanentaka dolidolo kôtikôty ohatra ny tsy avy mianjany misy tahotra mamely mafy ao anatin'ny fiainan'ny olona fa itory ny famelan-keloko sika mba hiverena ny fihavanana indray efa namela heloka ny tompo ary dia toritsika fiangonana izany tsy hoe le fihavanantsika sy Andriamanitra ihany no alamina fa ny fihavanantsika samby olombelona ihany koa ary zay no andrasana amintsika tsy misy famelan-keloka raha tsy misy ny famelan-keloka dia tsy tapaka mihitsy le rojo ny fankahalana sy ny ary ifandripaka eto sika mianakavy inona moa zany rojo ny fankahalana zany isaka ny mahita ianao manokatra n'io Facebook io mihaino radio sy ny takan'izany mahita amin'ny vaovao dia olona mifankahala ary tena hanina ho an'ny olona mihitsy sy rivotra ienany zany teniny ratsy sy manompa olona ary tsy mampaninina azy mihitsy iny aloha fahatyany iny aloha fahatyany iny raha tsy misy ny famelan-keloka dia tsy ho tapaka mihitsy zany rojo ny fankalana zany ary inona zany ny ilana le famelan-keloka le famelan-keloka ravana voalohany dia fasan'io fasana ninona nefa fasana andevenatsika ny fankalana fasana andevenatsika ny valifaty fasana andevenatsika ny olana mitarazoka fasana andevenatsika ny herisetra rehetrarehetra ary ataotsika tsara le venan'io mba tsy anangatra intsony tsy anangatra intsony zany fankalana zany tsy anangatra intsony zany valifaty zany tsy anangatra intsony zany olana mitarazoka tsy voafa zany tsy anangatra intsony zany herisetra zany satria tapaka le rojo ny fankalana ary tsy mifandripaka intsonytsika ary hitarianantsika zany riavana eritreritra fa zany no andrasan'ny tompo amintsika amin'izao andro pentekosta izao famelan-keloka fasan'iny fa ny famelan-keloka koa dia tohatra inandray ny ambaran'le tohatra ekaratsika makany amin'ny fifankatiavana indray tohatra ekaratsika makany amin'ny fanendrian-tena tohatra ekaratsika makany amin'ny famindram-po tohatra ekaratsika amin'ny famendrena maha-olona zany no andrasana amintsika amin'izao andro pentekosta izao ary mahereza ry fiangonana fa ny tompo ane hampahery atsika aizatsika miaina sy mandeha ary zany no afatra pentekosta meno ny tompo atsika famelan-kelok'io fasan'io ary famelan-kelok'io tohatra io anjaratsika no miaina amin'izany teny zany rehefa no avozo ny tompo ka no meno ny fiadanam-potsika ary manana zany fanahy masina hahatonga atsika olom-baovao zany an'Andriamanitra irery ny voninahitra amen. Ivavaka isika ravana Andriamanitra ray zanaka fanamasino sarobidy aminay tokoa ny andro ny pentekosta zay ankalazainay amin'ity andro an'io ty sarobidy aminay satria tserovana ny nandatsahanao ny fanahy masina tamin'ireo mpianatrao kanefa koa atsiarovana nahaterahany fiangonana kristianina maneran-tany zay iainanay sy ivelomanay ny fananao masina zay nomenao hampahery ao anatin'ny fahakiviana ny fahaverezam-panantenana tamin'ireo mpianatra izay satria nanatrika ny zava-misy zay
nahazo anao Jesoa lay any mpanjaka na rano nampijaliana sy novonoana, ary zany no niteraka ny fahakiviana sy fahadisom-panantenana ty amin'izy ireo. Ao anatin'izay indrindra no ampaherezanao Jesoa ho azy ireo, fiadanana ho anareo, fiadanana mitondra hery, tanjaka, ahafahana miatrika ny iraka mpanaovinao eto anivona zao tontolo zao. Hitory anao Jesosy Kristy lay any Tompo sy mpamonjy. Tompo, misaotra anao izahay ankehitriny a, raha omenao zany teny fampaherezan'izany koa, ary teny izay hitarianao anay mba ahay andray ny fananao masina ka hiasany zany ao anatinay, atonga anay koa ahay mamela eloko ka handevina zay rehetra fankalana sy fampiandaniana faratsiana samy hafa rehetra afafan'ilay ratsy ho ao am-ponay eto amin'izao tontolo zao, fa hitondranay ho amin'ny fiainana vaovao, fiainam-pitiavana. Tompo, ady ho tanteraka aminay tokoa ny teny izay iainanay miasa ao anatinay ny fananao masina, hanova ny fiainanay, ny fifandraisanay aminao Andriamanitra ray zanaka fanamasina, ny fifandraisanay samy olombelona ihany koa, miara-miaina sy miara-monina eto an'ity zao tontolo zao ity. Ankehitriny ary Tompo, dia mivavaka aminao zahay ho an'ny fiangonanao kristianina rehetra, iaina tokoa anaiky hiasan'ny fananao masina, tanteraka ny iraka mpanaovinao amin'ny fitoriana ny filazantsara, ka mba hitaonareo zay rehetra mbola hanivelan'ny fiangonana, handray anao Jesosy Kristy ho an'ny Tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainana, fa tsy misy mpamonjy afa-tsy anao irery ihany. Ary mivavaka izay ho an'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara, zay fiangonana iray miorina eto amin'izao firenena izao, ary irahanao hanatanteraka zany asa fitoriana filazantsara zany, mampaherezy mandrakariva tompon'andraikitra rehetra isaky ny ambaratonga ny rafitra sy ambaratonga mpitondrana to anivona zao fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara zao efa sy hatanteraka ny iraka mpanaovinao. Vavaka koa zay ho an'ny fiangonana kristianina manaiky anao Jesosy Kristy ho an'ny Tompo sy mpamonjy no ny asan'ny fananao masina, efa sy hatanteraka zay andrasanao aminy koa. Ary mivavaka izay ho an'ny firenenay, dia ny firenena Madagasikara misy anay ity, anjaka eto ianao Jesosy Kristy, ka ny malagasy rehetra ponina eto anie ho anao Jesosy Kristy hanaiky anao ho an'ny Tompo sy mpamonjy amin'ny fiainana. Dia matoky izay Tompo, miara-miasa mandrakariva amin'ny fiangonanao ianao, ary ampitombo sy ampiorona hatrany finoana azona miasa tsara ho voninahitra ao. Ny vavakay dia akambanay amin'ilay vavaka nampianarinao Jesosy hoe ray
Sotra mitombotsika ry havana raha afaka niombona tamin'ny fankalazana azy tao anatin'izao andro Pentekoty izao misaotra azy keo sika ny amin'ny afatra izay nampitondrain'ny mpanombony momba ny fiadanana ny famalan-keloka ho fiainantsika ane zany ry havana. Amarana izao fampopoavana izao tsika ry havana iraitsika eo ampitsanganana ny ira fa 7:30 7:30 ny andininy voalohany sy faefatra dia atolotry ny ray aman-dreny filohan'ny fijekema ao antsika ny tsodrano 7:30 andiny voalohany sy faefatra. Andriamanitra ny fiadanana ane hahamasina anareo samotanteraka ka hokarovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tomponsika mahatoky izay miantso anareo sady izy anona nefa izany. Amen. Mipetraka manao vavaka mangina sika. Ho an'Andriamanitra indray ihany voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary Fanahy Masina. Amen.